Fandravana trano veny Aberavina Itosy, fianakaviana telo iara-ny Jina Azolena. Voka-dratsy ateraky ny fifohana sigara, olona valo tapitrisa isa-taona no maty maneran-tany. Fanenjehana ny Filomary Karavalomanana, mamolo krizy politika vaovao ny mpitondra hoy ny miara-manonjy. Manatitra ny araba indray tompo klasy sy tompo vavy tonga sofo atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra MPS. Manasanao mpanajana sy hampitavana indray ary ny tenako anaraka izany sy hatramin'ny farany. Fianakaviana amina tokantrano telo etsy Aberavina Itosy no mitaraina vokatry ny Tsindry Azolena ataona olona iray amin'izy ireo no ny resaka ady tany. Efa niroso tamin'ny fanodanana ny tranon'ireo fianakaviana ireo sady anefa io olona io maly kanefa niraharaha mbola eny anivo ny fitsarana. Miala irarinombana sy Andry Rakoto Malala. Nanomboka tamin'ny taona 2004 no efa nifandrirarira teny anivon'ny fitsarana mikasika ny ady tany Aberavina Itosy ny fianakaviana telo avy amina tokantrano samihafa sy ny olona iray mpifanila-bodirindrina amin'izy ireo eny an-toerana. Faninenina teo izao no niakatra teo anivon'ny tribonaly ny raharaha saingy resatra ny ireto fianakaviana ireto na dia manana taratasy mazava mikasika ny tanin'izy ireo aza. Mbola mandeha ny anivon'ny fitsarana ihany koa ny mikasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao saingy gaga ireo milaza ho tompo-tany raha nahita ny fahasahian'ilay olona avy amin'ny ankilany niroso tamin'ny fandrodanana ny tranon'izy ireo izay miorina eo amin'ilay tany iadivana omaly. Io olona io izay mirehare fatratra ho manam-bola sy mahitahita ka manao tsindry rehetra andresena trano eny anivon'ny fitsarana. Tsisy lalana ry zareo andehanan'ny camion. Ry zareo zany a deuxième plan. Izay zany mampatonga an'ilay ady. Hatrany amin'ny commune zany izy efa nitenen'ny délégué hoe fidana tany nareo raha tia azo lalana dia izy zany manam-bola hono izy anampanatsony tany amin'ny tribunal moa ilay géomètre nalain'ny zareo nandiso an'ilay zavatra fa efa maty ho ilay géomètre zany. Dia izay géomètre be da be zany efa netiny teo dia io ihany ny valiny teo. Taty aoriana zany tsy hoe ny géomètre nanovan'ilay saritany tonga tany amin'ny domaine topo zay. Dia izy ilay topo hoe io saritaninareo ihany no misy fa tsisy an'ity saritany namboamboariny ity. Dia ry zareo moa zany mpanambola dia miady amin'ny mpanambola zany zay. Niza ozy izy nanovanareo eo hoentinareo eo tsindrinay foana zavabe ny taratasy reto titre borné dia manaitra ny fitondram-panjakana maefa zany hoe inona ny tokony atao amin'ity Tsindry Azolena mahazo anay ity satria efa tamin'ny 2004 ty ady ity vita tany amin'ny commune zany ilay zavatra dia toriny an'izay malava tanana be ry zareo mijery an'ilay izy ara zany ny rehetrarehetra izay ampisehoana an'ilay izy dia gaga efa inona ny maharesy anareo amin'ity taratasy ity normal ny taratasinareo fa inona ilay olona ozy izy olona vaiza ilay olona mandresy anareo foana. Tsy nisy ny fampandrenesana mialoha fa avy dia nitondra zandary tsy latsaky ny 570 sy sivily manodidina ny 530 ilay olona miady ity tany ity amin'ny ireto fianakaviana ireto omaly tokony tamin'ny fitora maraina tanoandry. Narodan'izy ireo avy hatrany ireo tranon'olona izay ahitana grossiste fivarotana enta-madinika raha mbola nilaza ny teny anivon'ny fitsarana fa mbola tsy azoko tiana ny trano noho ny raharaha mbola mandeha eny amin'ny tribonaly. Raha ohatra nisy fampiomanana zany na ohatra zany namoaka entana izay fa ny entana inge tena ohatra ny reny zordir reny olona netiny avany zany tonga dia nanongotra varavarana isy tonga dia miteny eto ty tonga dia ngoto tonga dia tena vetivety kely zany nanaovany anazy dia hatramin'ny vola ninona zany very daholo satria le olona nampidiriny tao tonga dia le vola amin'ny grossiste tsiny izay mampivarotra PPN dia tonga dia mibatainy gaga be zay hoe daly ve reto entany reto sa inona reto ny gendarme dia reo ny tsy haiko avy reo fa reo netiny avany daholo reo mbola any amin'ny fitsarana ilay izy mbola any amin'ny cassation kolokolo avolety. Vaovao ny fampianarana kosa no hanohizantsika ny fampalalam-baovao nitondra ny fitarainany sy ary mangataka ny fanatonan'ireo tompona andraiki-panjakana sy ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny manoloana ny fahatapahany fampianarana efa ho herinandro maromaro ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 320. Misy fiantraikany betsaka eo amin'ny fiainan'izy ireo ny fahatapahany fampianarana sy ny tsy fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana araka ny voalaza. Miala irarinombana sy Andry Rakoto Malala. Iray volana sy tapany teo izao no tapaka ny fampianarana teny anivon'ny Université Anakatso manoloana ny fitokonana nataon'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS
sy ny mpandrarahany oniversité na ny BAT. Tao anatin'ny fotoana nanomboana ny fanadinana teny anivony ity oniversité ampanjakana ity mihitsy no nanomboka tapaka izay fampianarana izay. Mitaraina manoloana ny zava-misy ireo mpianatra, indrindra fa ireo izay avy any amin'ny faritra noho ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana izay rangory fototry ny hafa ao anatin'izao raharaha izao. Lany vatsy izay ireo mpianatra ary tsy hitana intsony izay atao manoloana ny fahasahiranana mianjady aminay. Tokana ny fitakiana ireto farany dia ny fanatona ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amany olan'izy ireo satria no avy ny tanora malagasy mihitsy no potika tanteraka ao anatin'izao fanaovana tsinontsinona ny sehatry ny fampianarana sy ny tsy fahaizan'ny mpitondra ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy izao. Zavatra takiana fotsiny dia mitsotra sady mazava hoe mifampiresa izay tokony afaka ifampiresaka eo amin'ny tompon'andraikitra sy ny ireo mpampianatra zany mba hamahan'ilay olana fa tena sahirana zahay amin'ny fipetrahana ety. Zao zay tena misalasala amin'izay zavatra ho raisinay atao satria tia hanao zavatra hafa zahay nefa sahirana amin'ny fandraisana décision. Inona mahatonga an'izany? Zahay sahirana, tsy lany fotsiny vatsy nefa tsy mianatra. Dia tena sahirana tanteraka zany zahay hoe inona ny zavatra tokony ataonay dia lasa misalasala zahay nandeha ody ary tsy fantatra na hiverina tamiko amin'ny fampianarana nefa lavitra no misy anay. Dia zay ny manahirana anay ka aoka re tompoko mba vahao le olana fa sahirana zahay te hianatra zay lasa lany firy-taona ireo zandry namanay afaka baka sahirana ho ay zary fianarana ty tsy mandeha amin'loana dia lasa sahirana tanteraka ny aveliranay sy ny hoe zay tombotsoa tokony mba ho azonay. Tena hoe tsisy mihitsy tsisy examen mandeha zany ka zay mihitsy nanaovanay an'ity aloha mba hahafahana mampafantatra satria après zay zany mety hisy any dinika ho ataonay hoe efa nisy iny zavatra nataontsika dia miandro ny fampidinihana indray afara hoe izao efa nanao zany ity zany hoe première étape zay ataonay filohan'ny mpianatra ety amin'ny université zany. Manantena zay fa olo-kendry zareo ary ray aman-dreny hamahan'izao olana zao. Rehefa anontaniana ny mikasika ny famahana ireo olana isan-karazany eny anivony ity oniversité ampanjakana ity ireo tompon'andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony dia milaza ary ataon'izy ireo ala olana trano hoe efa mandeha ny dingana rehetra famahana izany. Hatreto anefa ny teo ihany no eo. Nanambara moa ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 3 ireo fa raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny aorian'izao fanambarana sy fitakiana izao dia iroso amin'ny dingana mafimafy kokoa ireto farany. Fa nitaky ny tokony hiverena ny fampianarana ihany koa ireo mpianatra nisy anjerimanontolo ao Andrainjato fianaratsoa amin'izao fotoana izao manoloana ny oniversité maty manaitra ireo tompon'andraikitra izy ireo satria efa tsarary nitsono izy ireo ny mahazo ny mpianatra manirana nosy fa eo ihany koa ny vatsim-pianarana izay mbola tsy noraisiny izy ireo Abakisandriananja MPS Fianaratsoa. Nampiakapeo ireo solitena ny fikambanan'ny mpianatra eo anivon'ny oniversité n'Andrainjato Fianaratsoa manoloana indrindra ny oniversité maty izay mampikatso ny fampianarana mandrak-ankehitriny. Nanao filaharana ho fanairana reto mpianatra reto ka nilahatra manodidina ny oniversité miaraka amin'ireo sora-baventy teny aminy. Ankoatr'izay eo ihany koa ny olan'ireo mpianatra sasantsasany izay mbola tsy nahazo ny vatsim-pianarana hatramin'izao ka tafalatsaka ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Mitodika any amin'ny fanjakana mahefy izy ireo amahan'ny olana ao anatin'ny fotoana fohy ka mba hahafahan'ny fampianarana miverina amin'ny laoniny araka ny tokony ho izy. Efa volana maromaro no nikantso ny fampianarana teto anivon'ny université Fianaratsoa eny fa saika manerana nosy mihitsy ny asa. Ao anatin'izay zavatra izay anefa dia mahasaba izahay fa voahisakisaka tanteraka ny zoanay mpianatra ary tena olana tanteraka ho anay ilay zavatra. Mandeha ihany ny taona nefa nay 4 taona moa izay naviana eto amin'ny université fa dia mbola eto ihany anay ka manaitra tanteraka ny tompona andraiky mpanjakana mba hamaha faran'izay haingana izao olana ka mahatonga an'izao tsy fianarana izao satria tena faty atoka be dia be ho anay izao zavatra izao ka mangataka izahay ihany koa amin'ny resaka vatsim-pianarana io. Misy mpianatra maro eo amin'ny 1000 personnes eo mbola tsy nahavoaray izany vatsim-pianarana izany ka tokony havoaka aloha io fa tsy hiandrasana amin'ny volana Jolay izany satria maharary ry zareo ireo. Eo ihany koa ny deuxième vague tena varinana izany mahita ny calendrier izay mivoaka. Tsika izao mbola volanina mbola volana Mai nefa ny bourse volana Jolay efa voaka amin'izao dia hoe inona ny tiana hahatongavana amin'izao zavatra izao sa hoe hoe fisakanana anay tsy hangataka ny zonay mba hianaranay ka zahay tompoko dia
tsy haneky tsy ho azo rebirebena amin'izany zavatra ohatra zany fa ny tena maharary anay dia izao fikatonany université izao. Fa somary mahagaga sy mahantsikaiky ihany ny mieritreritra fa mbola misy arivo mahery ireo mpianatra izay mbola tsy nahazo ny vatsim-pianarana andiany voalohany tamin'ny fizarana n'izany vatsim-pianarana izany. Efa nisy ny réclamation natao tao amin'ireo tompon'andraikitra maro isan-karazany saingy mbola tsisy valy ny mandraka ankehitriny. Raha tsy ivona dia nirearea mihitsy izao fitondrana ankehitriny izao nametraka ny digitalisation mahakasika ny fanavaozana eny anivon'ny université. Fanavaozana izay nitondra kirotana sy fampijaliana an'ireo mpianatra. Ary profon'izany zao zava-misy izao mbola maro ireo tsy nahazo ny vatsim-pianarana tokony ho aziny. Noho ireo rehetra ireo mitambatra ary dia mangataka reto solitenan'ny mpianatra reto ny mba hijeren'ny fanjakana akaiky sy hamahana ny olana mba hiverenan'ny fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo. Raha tsy izany dia hiamafy ny fitakindra. Ka mba tsy hihezena amin'izay dingana tena mafy izay dia mba mangataka izay hoe avereny farana izay haingana ny fiampianarana eto anivon'ny université ny fianarana. Fa zara raha nisy vita ireo fampanantenana sy fampanofisana nataon'ny filoham-pirenena momba ny velerano 13 ny fitaom-pitondrana ity evakely sisa kanefa toy izao avao mifantoka amin'ny fitadiavana famatsim-bola itseroa mifanindran-dalana amin'izany ny fanomezana sehatra ireo vahiny akatoerana bebe kokoa eto Madagasikara. Nanao ny fanadadiana mikasika izay indrindra hiavitra Rasolonaibe sy Atahirinena. Herintaona tsy hataperan'ny fitondrana Rajoelina, sarotra ny mbola maritana ireo asa tena vita nandritra izay nitondrana izay. Hatreto, tony oeraoera no tena ilofosan'izy ireo, fa raha ny fanatanterahana ny asa tsy hita izay tena mivaingana. Maro ireo velorano ny veran-javony, eo ireo ny talaona famatsim-bola any amin'ireo mpamatsy vola sy ny vondrona iraisam-pirenena. Tsy mifanaraka amin'ny lazaina tany amin'ny fampelezan-kevitra akory manao hoe ny azona fitondrana no ela dia hanomboka ny asa. Raha ny navoaka ny gazety iray dia ny 470 isan-jaton'ireo velorano no dradradradraina dia tsy mbola nisy tanteraka avokoa. Tsy manana afa-tseritaona nefa sisa ny fitondram-panjakana. Toa novaina foana ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta fa hoe tsy maharaka ny dian'ny filoham-pirenena. Tsy nisy fiovana nefa ny fitantanana ny firenena sy ny fampandehana an-draharaha eto amin'ny firenena. Manginy fotsiny ny fahenona ny anaran'izy ireo anatin'ny fanondranana tsy ara-dalàna sy ny fanaovana tantela fadrakitra ny harem-pirenena sy ny fananany vahoaka malagasy. Hatramin'izao dia mbola mipopopo ny filoha. Isan'ny antondihany any Abu Dhabi ny fangatahana famatsim-bola amin'ny fanatanterahana ny tanamasoandro ny Meritsy Atosika. Ka fantatra fa ny vondrona Al Jaber no hanampy antsika amin'izany ary ny orinasa EJ no handray an-tanana ny asa. Ny 70 ny volana mety eo ny fifanaovan-tsony teo amin'ny rotota. Tetikasa izay lavy ny ponina toerana ihany koa toa ny tranga teny Ambotrimanjaka. Ny famatsiana ny 70 isan-jaton'ireo fitaovana ho ampiasaina dia ho atao eto toerana ihany ka ny vondrona Al Jaber hatrany no iandraikitra izany amin'ny alalan'ny fananganana toerana lehibe misy enina ny Meritsy Atosika. Ankoatra ny fifanarahana izay tsy mbola fantatra mazava dia lasa ny saim-panarabaovao hoe mety ho endrika fivarotana kolaka ny tanindrazana trano ve izao fifanarahana izao. Na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy misy tambiny ny fifanarahana lehibe tahaka izao. Ny fanomezana tany ireo karana sy ny teratany vahiny maro samihafa efa tsy miafina intsony fa mibaribary toy ny vaiakandrina. Tena mamono sofina sy minitsy miraharahan'ny olona ny malagasy mihitsy ny fitondram-panjakana. Mitoetra ny fampanantenana sy ny fampanofinofisana ny vahoaka malagasy. Raha ny fanambarana sy ny tanjon'ireo mpiaradia amin'ny filoha dia mbola mikajy ny fifidianana 724 izy ireo. Hita taratra izany amin'ny fitetezam-paritra izay efa mandeha sady amin'izao fotoana izao. Lafim-bavao hafa kosa inay dia voka-dratsy maro no ateraka ny fifohana sigara sy ny fihinanana paraky maneran-tany. Anisan'izany ny eo amin'ny lafiny fahasalamana ary koa ny tontolo iainana. Raha ny antontanisa dia mahatratratra ny amin'ny valo tapitrisa isan-taona ny olona maty noho ny fifohana sigara. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mateo Prince no nanao ny fanadihadiana. Ankoatra ny voka-dratsy ara-pahasalamana ateraka ny fifohana sigara dia anisan'ny tafiditra ao anatin'ireo antony mahatonga ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fahampitehan'ny tontolo iainana amin'izao fotoan'izao ihany koa ny famokarana sigara. Mahatratratra any amin'ny 10 hektara ny ala tapaka isan-taona maneran-tany noho ny fanamboarana sigara ary mahatratra 700 taona isan-taona ny loto ateraka ny taitsigara ary ny endretrarehetreny. Raha ny hita aloha dia mbola manjavozavo ny fampiarana ny lalàna manasazy ireo mifoka sigara eny amin'ny toerana be olona. Ity lalàna ity izay manasazy ireny olona tratra ireny Andolamandy 504 ariary. Iratany zany amin'ny akapobeany dia anisany mandray anjara ny fanombanany tontolo iainana tokoa zany no famokarana sigara zany satria fantatsika moa tahaka ny fitaovam-piadiana, ny petrôla dia ny zava-mahadomelina sy ny sigara koa dia
indirectement manome volabe ho an'ny mpamokatra sy ny fanjakana ihany koa efatra tapitra isy hektara fa no famokarana sigara tabazany iratany isika ty amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana mitombo le tahan'le izy any amin'ny firenena tandrefana mihena mandripaka ny tontolo iainana izy amin'ny lafiny hoe mandany rano be mbola mampiasa pesticide satria iny tsy hohanina fa foana moa amin'ny akabeany zany dia ny entona terany koa zany amin'ny resaka famokarana an'le izy dia manisany mandray anjara amin'ny fiovan'ny toetrandro. Azo atao tsara ny miala amin'ny sigara hoy ireo mpisehatra amin'ny ady atao amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelona saingy kosa mila ny fiara-miasa andreo hery sy fikambanana rehetra eo amin'ity sehatra ity izany. Raha ny eto Madagasikara dia anisany mora voasarika amin'ny fifohana sigara ny tanora malagasy. Fa amin'ny zava-mahadomelona rehetra dia ny sigara ny mora idirana indrindra fa ny sigara koa ny sarotra ialana indrindra. Tamin'ity taona ity zany dia ny siblena indrindra mihitsy ny industrie de tabac fa enjana be mihitsy zareo amina resaka publicité sy resaka matraquage ary raha miteniny eto Madagasikara fotsiny zany tsika dia mirona amin'ireny ny gasy ny tanora gasy atao hoe tsy ampy fialamboly ve sa be loatra ve le fialamboly fa zay maharisika ka handehanany be sy ny maro zany dia lasa miazakazaka makany daholo. Olona mihoatra ny valo tapitrisa isan'ny taona maneran-tany no mamony ainy vokatry ny fifohana sigara sy ny fihinanana paraky ka ny iray tapitrisa amin'ireo dia ireo olona tsy mpifoka akory na ny tabagisy sy ny pasifa. Ankalazainy isaka ny faraka amin'ny 30 volana memo ny andro maneran-tany amin'ny tsy fifohana sigara. Eo amin'ny pejy maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray dia mihamandroso makany amin'ny fifehezana ny aretina Covid-19 ankehitriny ao Chine. Misy amin'ireo tanàna any an-toerana no efa miomana amin'ny famerenana tsikelikely ny fomba fiainana andavanandro ao anatin'ny fanarana trany ny fipetrasakana rehetra hafitra solondraibe sy tahiriny aina. Efa ao amam-bolana izay Chine no nivaivay tao anatin'ny fianaky ny aretina Covid indray. Isan'izany i Shanghai izay nahitana ireo olona be indrindra nitondra ny aretina tao amin'ity firenena ity. Maro ireo fipetranapetraka no entina ny adina izany ka izao azo lazaina fa nahitam-bokany izao. Manomboka miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ireo toerana maro ao Chine izay tsy dia nahitana fiparitahana betsaka tamin'ity aretina ity toa ny Beijing izay efa nilatsaka ambany ny tahan'ireo olona voamarina fa mitondra ny aretina andro vitsivitsy izay. Omaly alatsinainy ohatra dia efa 26 ireo mitondra ny aretina Covid ka miroso tsikelikely amin'ny fanadiovan'ireo toeram-piasana sy ny toeram-pianarana ary maro hafa ny tompona andraikitra. Na eo aza nefa izany dia mbola voafetra ihany ireo afaka miasa sy mivezivezy. Ho an'ny fanadinana idirana amin'ny sekoly ambony kosa dia tsy miova ny daty fa ho tanterahana ny herinandro avy izao araky ny fanambaran'ny tompona andraikitra. Na izany aza nefa dia manaraka ny lamina rehetra izay avoaka ny fanjakana fohibe izy ireo na eo aza ny fivoaran'ny toedrara izay mihatsara ao an-toerana. Tsy izay ihany fa efa saika Chine ray amanontolo mihitsy no ahita-pihidina ny tahan'ny olona mitondra ny valina aretina Covid amin'izao fotoana izao. Teboka 10 no tena nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja manokana niarahana tamin'ny Filomary Karavalomanana omaly no nifangatahany mpanaraka ny MBS dia ofitiny ny asina Andriamalala sy Manoro Andriamalala aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ireo teboka nisongadina ireo. Teboka 10 no tena nisongadina tamin'ny fandarana miara-manonja manokana niarahana tamin'ny Filomary Karavalomanana omaly 30 Mey 2024. Anisan'izany ny fanitsakitsana miverimerina ny lalam-panorenana atao ny fanjakana Andrajoel sy ireo lalana maro eto Madagasikara hatramin'ireo lalana sy fifanarana iraisam-pirenena. Anisan'izany ny fanakatsakanana sy ny fanampianam-bava miatra amin'ny mpanohitra izay nolazainy ny Filomary Karavalomanana fa tsy fanajana ny lalana velona misy eto Madagasikara ireny tranga rehetra ireny. Hoy aminareo hoe tena efa mihoatra amin'ny fefy. Tsy hitatsoa izy lazana satria fanitsakitsahana ny zoma olombelona ny olombelona ny zo fototra ananan'ny vahoaka malagasy ananako ary tsy vitan'izay fotsiny manana statut ancien président mahafantatra an'izany zahay fa dia tady ametraka ary tsy hoe tady ametraka fa tena mametraka mihitsy ny hoe tsy refesy mandidy. Hoy aminareo sady mahamenatra no mahatezitra mahasosotra satria mifahalalanao zao no tampenana. Ireo rehetra ireo dia voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana avokoa ny andininy 10, 12 ary 14 ary takiny ny fitsipika anatin'ny antemeram-pirenena ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka
voalazy zany ary tokony ajaina ary indrindraindrindra koa tokony ajaina le lalàna milaza hoe lasa filoha amin'ny mpanohatra zay nahazo vato be indrindra tokony ajaina koa ny teny zay nytenenina tamin'ny fampelezan-kevitra voasoratra ao anatin'ny satany fe ny fanoherana voalaza tsara mihitsy zany a nefa tsy namoahana diny fampiarana na décret d'application hatramin'izao a ny mpanohitra indrindra fa ny antokotim sy ny RMDM izay tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana no niaran'ireo atsonjay sy ny fanampenam-bava ireo nomelohan'ny filohan'ny mpanohitra Marc Ravalomanana araka izany ireny fanampenam-bava sy fanitsakitsahan-dalàna rehetra ireny no ireo zavatra nitranga rehetrarehetra eo ny antokotim sy ny RMDM dia manameloka tanteraka ireo endrika fanapara-pahefana ny fiantsina ny raha matahora ataon'ireo mpanohitra atao amin'ireo mpanohitra melohana amin'ny fomba rehetra entitra ny fanakatsakanana sy ny fandrarana mba tsy laza hevitra atao amin'ireo mpanohitra ary tokony ajaina toy ny andraka Andriamaso a lalam-panorenana melohana mafy ihany koa ny fampiasana ireo mpitandro filaminan'ireo a ho herim-pamoretana iarovana ny tombontsoan'ny mpitondra sy ireo olombitsy miara-miasa aminy tena manameloka ankitsoranandreo mihitsy zay noho izany rehetra izany moa dia miantso ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ho sahijoro ny filoha Marc Ravalomanana ary nandefa taratasy fitarainana sy antso ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ity filohany mpanohitra ity mba hahafahana manavitra ity tanindrazana imbonany ity mba hahafahana manavitra malagasy izay miaritra ny fangiry firina noho ny fahantrana sy vidangany vidim-piainana zay tsy nahitan'ireo vahaolana tsy nahitan'ny mpitondra vahaolana zany mba hamonjena sy ametrahana ny tena demokrasia marina eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia manao antso avo amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka ny tenako ireo antoko politika tsy akanavaka ny fiarahamon'ny firenena rehetra mba hasahijoro amin'ny anaran'ny mpanohitra ny RMDM milaza hoe appel aux citoyens ho ataoko any dia resahako mihitsy ireo amin'ny andarako mihitsy resahako mihitsy ireo communauté internationale ireo a mba hijery atsika fa tsy hitaza-potsiny mianty fa ny antso izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa ny mpitandro ny filaminana izy ireo izay tandroka aronivozina sy natao hiary ny vahoaka sy ny fananany fa tsy natao ho fitaovana politika manao antso avo ao amin'ny maramila ny polisy ary ny zandary tsy anaiky atao fitaovana politika sy herim-pamoretana vahoaka ny tombontsom-pirenena no atao loharana tombontsom-pirenena no atao ambony satria hiary ny vahoaka sy ny fananana nareo ny fikaonandoham-pirenena ireriany izay andraisan'ny herivelona rehetra anjara izay ihany no iantoka fifidianana madio sy ekeny rehetra ary mbola namafisy ny filoha Marc Ravalomanana izany satria hita mibaribary fa tsy adio mihitsy ny fifidianana ho avy eto Madagasikara raha izao zafa misy izao no jerena fa dia mitaky fikaonandoha na le concertation nationale ny herivelona rehetra milaza azy mpanao politika ny société civile ny mpitondra fivavahana ny syndicat mba hiara andray hevitra imbonana zay ny tena isin'ny demokrasia fa tsy ziriziry amin'ny heviny fotsiny eo efa mandeha sady ny sehoseho fa hoe mba hanao ny fikaonan-dokoa zareo concertation n'inona tena concertation izy momba ny doublon momba ny refonty nga zany mety nareo ihany anao dia zao nenareo fa matipaika mihitsy hoe tsy maintsy atao zay ampandresena ny candidat mpanjakana zay ny tadiavinareo article ity tsy maintsy atao zay ampandresena azy alehatra any amin'ny fokotany alehatra any amin'ny benitanàna alehatra any amin'ny district zay hoe venareo fa mety hitondrana an'ity firenena ity tsy mety zany noho izany tsy azo antoka mihitsy ny fifidianana zay ho avy eo dia samy lazanareo an'izany a tena tsy ho azo antoka mihitsy ny fifidianana zay ho avy manaraka eo
izo sady ny tsy fanaran-dalàna mbalibato ny tafika ny rehefa tanàna izay raha fehezina ireo teboka tena ny vohitra nambaran'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izay fandarana miara-manonja manokana izay. Fandarana izay anisan'ny be mpanaraka indrindra tao anatin'ny tambajotra sosialy ary niteraka resabe tena nivo ny fiarahamonina rehetra teny. Fa nifantoka tamin'ny raharaham-pirenena ny fandarana miara-manonja androany voaresaka ny tontolo ny fanoherana no resana ihany koa ny momba ny fandarana miara-manonja manokana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana omaly Asinandria Malala sy Manofo Randria Malalatrany. Mamboly krizy politika vaovao indray ny fanjakana Andrajoel hoy ny fandarana miara-manonja manoloana ny fanakatsakanana sy ny ramatahora ary ny atsonjay miatra amin'ny mpanohitra sy ny filoha Marc Ravalomanana. Hitan'ny mpitondra mantsy fa tsy ho tafavoaka intsony izy ireo amin'ny fitantanana sy ny kobaka ambava izay ataon'izy ireo ka mamboly izao krizy politika vaovao izao. Fa misy krizy politika enjana be eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zay voleny ny fitondram-panjakana ary io nambara ny filoha Marc Ravalomanana mivadika ho krizy ary mamboly krizy vaovao ny fitondrana amin'ny fanenjehana ny filoha Marc Ravalomanana. Mivadika ho krizy politika zany kanefa tsy tokony zany no andaniny le fitondram-panjakana fotoana de fantatra nefa ny dikan'izany ny aminy hoe satria le fitondram-panjakana mahatsapa rina fa tsy tafavoaka tsony izy, tsisy tsony ny fomba ahafahany ilazana amin'ny antoka ny vahoaka fa vitany ny anao fampandrosoana ao anatin'ny herintaona sy tapany latsaka kely. Tsy possible tsony zany de izy mivany lela ampanohana fitondrana rehetra io ny aminy hoe voakorotan'ny Covid voakorotan'ny resaka tany Ukraine voakorotan'ny lozavoajanahary ny fitondram-panjakana ka tsy afaka tena nanao ny asany. Zay sisa no langazo imbonan'izy menakavy ahafahana manarina an'ilay tsy faiza mitatona sy tsy faiza mitondra. De kaky ianao maheno an'izany manomboka resahana sy olombam-bahoaka manodidina sy manohana fitondram-panjakana zany adevitra zany. De inona ny resahanao, inona ny andrasanao amin'izany? Entretien-na route nationale raha tsy vita, zavatra tokony hovotaina, le volan'le fer tsy hita, le 400 mégawatt ny jirama raha tsy hita ao anatin'ny 5 taona, le tanamasoandro resahany io mbola vao manao négociation any Dubai any Abu Dhabi any, de hoe le mpanamboatra ny Dubai mihitsy no avy eto ampanofosy ny fisinandray le vahoaka malagasy. Aiza ny impossible an'izany ao anatin'ny herintaona sy tapany. Mamita tena ny mpitondra ankehitriny mihevitra ny vahoaka ho bado ka manao izay tiany atao kanefa diso tanteraka izany fihevitry ny mpitondra izany. Tsotra fotsiny amin'ny hoe rehefa ekena le izy ny amin'ny hoe misy lalàna hoe libre amin'ny resaka circulation fanehokevitra de alao mba tsy asiana mizana-tsindrinila le izy fa raha vao misy mizana-tsindrindrina dia tsy mety zay ary ny vahoaka mandinika tandremo-tsara mandinika io vahoaka io manadiady izy raha 7 taona hoa izy tamin'ny 2009 mbola resaka goûter ny ao an-tsainy de hoe mianatra de matory de mihinan-kanina apio folo zay efa 19 ans efa 20 taona le ankizy efa tanora efa misaina tsara efa manadiady tsara ka so mantsy ny sasa mieritreritra hoe ireo tanora ireo azo atao an'izao zao tsy fatan'izay tany androany fatany foana io. Fa manohana tanteraka ny fanambarana nataon'ny lehibe ny mpanohitra omaly 30 Mey 2024 mikasika ny tsy fanajana sy ny demokrasia sy ny fanitsahana efa ho lava reny ny lalam-panorenana ataon'ny fitondrana ankehitriny ny vondrona ao anatin'ny collectif des citoyens malagasy maneran-tany. Namoaka fanambarana izy ireo androany ary manainga mavesatra ny malagasy rehetra na antoko politika na fiarahamonim-pirenena na aty an-tanindrazana izany na ny ampitan-dranomasina mba hifanometanana iarovana ny tany tandalana. Andreny ndraiky navetrany sy arana mafy ny antso nataon'ny filoha Marc Ravalomanana eny anivon'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo miantso ihany koa ireo manana traikefa rehetra amin'ny sehatry ny toe-karena sosialy sy ara-piarovana mba hifanometanana hiaro ny firenena sy nisy hoavin'ny taranaka. Fa mbola maro ny lesoka tokony harenina momba ny fifidianana eto Madagasikara ho ny sampana mpanaramaso ny fifidianana na ny safidy androany.
manana andraikitra goavana amin'izany ny mpitondra fanjakana ny mpanohitra fa indrindra ny olom-pirenena tsirairay nanatanteraka atrikasa momba izay indrindra izy ireo androany isy atetsy Antaninarenina fanampanazavana. Mbola tsy tena hita taratra loatra eto ny tena finiavan'ny fanjakana andamina ny paikady sy ny fitsipy-dalao rehetra tokony hapetraka mba hisian'ny fifidianana madio amin'ny taona 2024. Akoatra ny fanavaozana ny lisym-pifidianana, lafin-javatra maro no mbola mila fanarenana ho ny sampana mpanaramaso ny fifidianana na ny safidy. Anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny lalàna mifehy ny fifidianana izay miantoka lafin-javatra maro ao anatin'ireo fitsipy-dalao tokony ho arahin'ireo kandida hilatsaka ho fidiana. Nisy teboka maromaro zany napetraka anay hoe arahana tsara an'izay lalàna zay dia jereo ohatra ny mahakasika ny andro ahafahana manao fampelezan-kevitra satria ny voalazany lalàna teo dia hoe ray volana ihany dia izay mampirisika hoe araha vao nakatoavina ny filatsaka ho fidianany olona anankiray dia sokafy ny fanaovana fampelezan-kevitra mba tsy isian'ilay hoe ohatrany hoe mangalangalam-pihinana eny zany ny ireo mpilatsaka ho fidiana. Anisan'ny entanina ihany koa ilay resaka mahakasika an'ilay vola hoentina manao fampelezan-kevitra hoe oferana dia indrindrandrindra ihany koa hoe ny aferana zany ny vola ampiasaina dia ny fahafantarana hoe vola avy aiza no nanaovana n'ilay resaka fampelezan-kevitra. Anisan'ny resahanay koa hoe le resaka fanavaozana ny lisym-pifidianana eo am-panatanterahana anazy moa zany tsika izao dia nentanina izay le hoe fampandraisana andraikitra ny rehetra. Tsy tokony hankinina amin'iseny irery ny fandrafetana sy ny fankatoavana ireo paikady rehetra irosona amin'ny fifidianana ho ny safidy. Tokony isy ny rafitra hafa hanampy azy ireo ho ny fanazavana satria mbola tsy tena tafapetraka teo amin'ny toerany aza ireo birao mandrafitra ny seny dia efa niteraka resabe sy ahiaisa ady teto amin'ny firenena. Ny fandrafetana lisym-pifidianana raha ho anay manokana dia tokony misy rafitra anankiroa samihafa. Misy ny rafitra anankiray mandrafitra an'ilay izy dia misy rafitra anankiray manao an'ilay hoe fankatoavana. Fahitanay hoe misy lesika hoe sady isenia no mikirakiran'ilay izy dia izy ihany koa ny tompony teny farany hoe ka dia io zany ny lisy. Dia izay ilay tena tenenina hoe raha akitsika amin'iseny irery dia mbola hisy indray ny fimenomenomana. Raha tsika mahafantatra tsy miafina zay hoe efa misy ady ny ahiahy amin'ireo seny ireo amin'izao mbola tsy miasa izy dia efa mipetraka ny ahiahy. Dia ny seny zany manana didy goavana hanala an'izay ahiahy ny olona rehetrarehetra aminazy zay hoe izy zany manana an'izay fanamby zay miatrika anazy hoe nareo nefa ino olona sady mbola tsisy ninina tany dia vao izy tsika hoe ohatra ny ahoana io dia anjaran'zareo no manala an'izay ahiahy ny olona zay. Tanjona ao anatin'izany rehetra izany anisian'ny fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra fa ihany koa andraisany rehetra anjara. Azo atao tsara ihany koa ny manao ny fikaonan-doha-pirenena mialohan'ny fifidianana andinihana izany sy rehetra izany ho hiatran'ny fanazavana. Nisy moa androany ny atrikasa no karakarainy ny sampana mpanaramaso ny fifidianana na ny safidy atetsy Antaninarenina. Fa tsy manaiky ny sampidirana zotra vaovao anao ny asa fitaterana eny Ambobao hakatra ny vato ireo mpitatotra mivondrana ao anatin'ny zotra fanantenana izay efa niandraikitra hatramin'izay sy izany asa izany. Nambaran'izy ireo fa tsy mbola manana fahazahoan-dalana na ny lisansy hanao izany zotra vaovao izany na ampidirin'ny komina izany sy zotra vaovao io antony nanaovan'izy ireo ny fitokonana tamin'ity andro an'ity onjalalaina ranaiva manana sy Mathieu Prince. Nanao fitokonana noho ny fampidirany avy eo anivon'ny komina Ivato, zotra vaovao eny an-toerana ireo mpitondra taksi be mampitohy eny Ambobao sy Ivato androany. Ny zotra 410 no nanankinan'ny komina ny fitaterana ireo olona miainga avy eny Analakely hiazo any Ivato. Izy ireo izay efa niasa nanomboka ho Malalatsinaindy. Raha nambaran'ireo mpitatra amin'ny zotra fanantenana dia tsy manana fahazoan-dalana na ny lisansa hanao ny fitaterana any amin'ny faritra iasan'izy ireo. Ny zotra 410 ka takian'izy ireo araka izany ny ampitsarany ity zotra ity ny fitaterana ireo olona manomboka eo Ambobao ka hatrany Ivato. Nilaza moa ireto mpitatra ireto fa tsy nisy ny fifampiresahana nataony avy eo anivon'ny komina tao alohan'ny nampidirana ny zotra vaovao eny amin'ny faritra iasan'izy ireo. Zotra urbaine zany 114 zany tsy eo Ambatolampy ihany nge farany zany. Fa hoana no afaka manitsaka 100 isandrato ny aty amin'ny zotra ny suburbaine izy. Izany dia tony hoe fandikan-dalana inina atao zany le izy. Etrany hoe tsy fantatra hoe filana vaniny ve raha misy ny fanatsarana ny asa tokony raha misy ny fanatsarana tiany komina atao amin'reto fitaterana ohatra Mazidakely reto afaka mifampiantso izahay miantso ny solotena ato aminay izy dia mifampiresaka izahay hoe inona no entina hanatsarana ny ty asa ty ary
izahay tsy nanana olana teo anivon'izany fitaterana izany teto amin'ity toerana ity zoro ity dia efa nazahoanay licence ity ka ny antony ijoroanay sy tokonanay dia ny fiarovanay an'izay hoe efa nazahoanay licence ity zoro ity dia tokony hoe tsisy tsabatsabaka zotra hafa ankoatra ny ratsy hoe ny coopérative indray no manome alalana hoe reto zotra reto indray no miditsy eto manampy anareo fa urbaine zany tsy tokony hanitsaka aty amin'ny faritry ny suburbaine licence ny zareo atseo Ambatolampy ihany nahoana no ekeny zany zavatra tsy ara-dalàna zany. Manoloana io tranga io dia nilaza ny ben'ny tanàna Nivato fa izorana any amin'ny fanatsarana sy ny fampanarahan-dalàna ireo fiara-pitatitra mampitohy Antananarivo sy Ivato no antony nandraisana fanapahan-kevitra ampijirana zotra vaovao izay miainga avy eny amin'ny NPF mandalo an'Ankadiravolo, Ambojanahary, Ambobao ka mipakatra any Analakely. Raha tsy haivina dia anisan'ny mampitaraina ireo mpanjifa ny tsy fanajana mpandeha sy ny fanariana andalana ataon'ireo mpitatitra amin'ny faritra iny amin'izao fotoan'izao. Natsapa ny zareo avy eo anivon'ny coopérative fa misy tokoa ny lesoka izay goragora ateo amin'ny fitaterana ny vahoaka. Amin'izao fotoan'izao moa dia efa tafiditra ny zotra 420 na 114 izay miazo any an-drenivohitra ka mipaka hatretsy amin'ny NPF. Manala ny fahasahiranan'ny vahoaka ireo zotra ireo ary izay no antony nisy nidinika manantena aloha zahay fa anala ampahana fahasahiranana amin'ny vahoaka ny fidiran'ny zotra 114 tsy famonoana ny zotra izay miasa efa niasa tato anatin'ity komina Ivato ity ny fidirany 114 aty aminay fa fanampiana azy ireo amin'ny fitaterana ny vahoaka. Efa nisy ny fampidiniana teo amin'ny coopérative sy ny ATT ary ny avy ao anivon'ny komina Androany Maraina ny resahana mahakasika ny olana fitaterana eny amin'ny faritra Ivato. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa ama amin'ny ampahany ny olana sedraindreo mpandeha fiara fitaterana io vahaolana andraisin'io. Fatotosan'ny sabotsy lasa teo ny fiaonam-bean'ireo mpikambana ao anatin'ny atokotiko Madagasikara tetsy amin'ny komina Ambohibao Anteroka. Tonga marobe ireo mpikatroka ary nampiseho ny fahavononany amerina indray ny Filomary Karavalomanana eo amin'ny fitondrana fanampanazavana. Mijoratra ny atokotiko Madagasikara etsy amin'ny komina Ambohibao Anteroka. Ny sabotsy lasa teo no fotoan-dehibe ho azy ireo ny fampizarana sy nameloma maso indray ny antoko. Mazava teto ny afatra nataon'ireo mpikambana fa hanaraka ny toromarika izay nomeny ny Filomary Karavalomanana izy ireo dia ny fijoroana amin'ny marina ary tsy hanaiky halembenana intsony manoloana izao fa fitantanana tsy mahomby izao. Zay zany malahelo ankehitiny amin'ny demokrasia izay randradraindray isan'andro. Rehefa izy no afaka manao ary rehefa izy no tsy afaka manao. Azo atao zanak'ana hafa izy fa gasy iray tsika. Gasy iray tsika tsy misy samy hafa fa aza manao zany. Zaho koa eto renim-pianakaviana no teny. Azo mampampitahotra tsika. La izao zany taonako dia tsy matahotra ohatry tsy miala-bato, tsy anaiky tsony zay raha resaka ala-bato. Tsisy anaiky lembenany amin'izay mety ho ala-bato atao intsony. Afa lasa teo andemika izay fa amin'izao kosa dia tsy anaiky izay. Nitarika ity fameloma masina antoko tetsy amin'ny komina Ambohibao Anteroka ity moa ireo komity mateny ny toerana. Ny fandarana Global News, ny fandarana Ona Marina ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe La Source sur l'unité. Ireo no arahinao aorian'izao hafampalalam-baovao izao ny toerana kosa manome fotoananao ho amin'ny raha-pitsondray Filomary.